mitsoka tanatin'ny tobila tao izy zany tsy mitsoka izy fa atao foana ary zara mivoaka mbola nanao anazy mivoato mitona entitra dia entitra noho izany ny praiminisitra nambarany fa efa nanokatra fanadiadiana lalina matarana izay tena tompona andraikitra na tonga ity loza mpifamoivoizana na afatesan'olona maro ity ny zandary tsy maintsy iso ihany izy ny sazy enjana ampiarina amin'ireo rehetra tomponantoka amin'izao loza mpifamoivoizana izao manoloana ny toromarika sy ny baiko nomeny filoham-pirenena teo a miroso zao ny fanadiadiana efa nandray tanàna zany mpitandro filamina amin'ny alalan'ny gendarmerie pirenena ary rehefa vita ny fanadiadiana ka hita fa tena nisy ny lesoka na ohatra raha teknika ohatra fantatra izany rangory fototry ny hafa tsy maintsy hosazina amin'ny fomba faran'izay enjana zany a ireo tompona andraikitra na ny tompon'ny fiara io a na ny mpamily ohatra mbola velonainy izy a fa tsy izy tsony zavatra ohatran'izao satria ny zavatra miseho ohatran'izao a dia ohatran'ny hoe mamerina foana hoe moa ve tsy mandray ny andraikitra fitondram-panjakana tsisy ve ny sensibilisation mahakasika ny code de la route manao an'izany tsika fa misy andraikitra izay tokony antsoroany tsiraray ny tompon'ny fiara indrindrandrindra aoka re makany amin'ny service technique atsika mijery le hoe manao contrôle ny visite technique ary zay koa manao antsoavo ho an'ireo tompona andraikitra ao anatin'ny visite technique aoka ny goragora zavatra mahatonga zavatra ohatran'izao ka dy moa zany tsy de ho betsaka ny teninay a fa tsy maintsy hisy ny sazy a manoloana n'izao zavatra niseho zao ity loza nitranga tao Ankazibe ity noho izany ny loza mpifamoivoizana faharoa namoizana ain'olona be indrindra taoriany ilay niseho tao Anjozorobe ny volana janoary lasa teo izay nahafatesana olona miisa 7 amby 7. Mivovaraka ny vaovao